Asa Jiolahy indray, Lehilahy Iray no voalaza fa maty notifiriny Jiolahy ary lasan'ireo Jiolahy ny vola 20 tapitrisa ariary tany aminy teny antsaha resy sabotsy namehana tamin'ity herinandro ity hatrany. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsiboko zay dia ny mahakasika Lehilahy Iray izay notifiriny Jiolahy no tena iomparantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Serge Vital voatendry ho PDS ao amin'ny commune ambonivohitra Toliara. Notendrena ho PDS ao amin'ny commune ambonivohitra Toliara i Serge Vital noho ny hamehana sy ny olana sy adainy commune amin'izao fotoana izao. Mifandraika amin'izany koa ny fanendrena izay ho filoha lefitra dia Irazaha Tondraha sy Lehilahy. Fanapahan-kevitra noraisy natao reny fivorina ny arahana tamin'ny mpanolotsaina avy ny fiadidinan'ny fanavaozana sy ireo tompon'andraikitra ara-panjakana sy sivily tany an-toerana izao fanapahan-kevitra izao. Mbola manohy ny asany kosa ireo bentanana lefitra teo aloha hiantohana ny fitohizan-draharam-panjakana ao anatin'izao fanavaozana izao hatrany ka dia mirary soa azy sa vita be amin'ny didy aman'andraikitra izay hosahaniny ao Toliara izay. Araky ny fanambarana nataon'ny mpanakanto Kogara indray, aza ampianarana ho botom-bazaha ny ankizy, fianarana ny fiainana, tsy misy hoe tara loatra na antitra loatra. Teboka hevitra lehibe no tokony hifantohan'ny taranaka malagasy ho hiatran'ny mpanakanto Kogara ka ireto avy izany teboka efatra lehibe izany. Fambolena sy fiompiana ny 20% malagasy dia tantsaha ary ny tany malalaka no sady azo ambolena sy ompiana avokoa. Harenan-kibony tany, vatosoa, volamena sy ny maro hafa. Hazan-drano, jono, mihahaka fotsiny dia ny vahiny no makazy. Kolotsaina ara-malagasy, mozika, vakoka, fizahan-tany, asa tanana sy ny sisa. Ka ireo ny tokony hianarana, tarito hitia an'ireo ny zanaka fa aza ampianarana ho botom-bazaha foana ho hiatrany ity mpanakanto ity raha naneho ny hevitra mahakasika ny zavamisy a Madagasikara amin'izao ankehitriny izao. Eny, marina aloha izay voalazany mpanakanto Kogara izay satria raha ny zavatra hita sy ianarana any an-tsekoly dia toa lasa mianatra tantarany ireo firenena vahiny fotsiny sy ireo ady lehibe maro isan-karazany ny taranaka malagasy nefa ny tena malagasy amin'ny maha malagasy azy dia tsy hainy sady tsy dia ianarana loatra any an-tsekoly na ireo ankizy izay tena mba mifantoka amin'izay maha malagasy zay aza dia ambanibanin'ny sasany any an-tsekoly any ka eo indrindra no tokony mba hianarana sy anaovana vaindon-draharaha an'izay fampianarana ny zavadrehetra izay misy sy iainana eto Madagasikara ary ny zavadrehetra izay azo trandrahana sy ampiarina eto Madagasikara mba hialana amin'izay hoe vita fianarana ilay ankizy nefa dia sarotra ny fitadiavana asa izay. Banky foibe ny Madagasikara 3 miliara ariary mahery ny volana voakany tamin'ny taona 2024 araky ny tatitra izay nomeny izy ireo tamin'ity herinandro ity hatrany. Navaozina tamin'iny andro ny omaly iny ny fiarah-miasa teo amin'ny hery fiarovana ny filaminana tafika polisy-pirenena, gendarmeria sy ny banky foibe ny Madagasikara amin'ny fanamafisana ny fiarovana ireo ivon-toerana sy ny fitaterana ny vola eny an-dalana eny. Midika izany fa ho mafimafy kokoa izany izay fanaraha-maso sy ny maro isan-karazany zay. Seram-piaramanidina Ivato indray sarona ny volamena 7,7 grama saika ahondrana antsokosoko. Tratra tamin'ny seram-piaramanidina Ivato tamin'ny andro ny 20 janoary 2024 tokony ho tamin'ny 5 ora sasany tolakandro ny teratany malagasy Iray izay nitondra bolongambolamena misa 3 izay milanja 7,7 grama izay tsy ara-dalàna raha saika hiakatra ny sidina Emiraty hiazo any Dubai. Ny police de l'air et des frontières na ny PAF no nahatsikaritra ilay tranga ka niantso avy hatrany ny sampandraraha ny harenan-kibony tany na service de mine miasa eo anivon'ny seranam-piaramanidina Ivato. Nataony fanadihadiana ny eo anivon'ny PAF ilay olona izay voasambotra ary tsy maintsy nitazomina avokoa na ireo bolongambolamena izay tratra na ilay olona izay nitondra an'izay bolongambolamena tratra izay.
ka noho izany dia miasa mafy ry zareo ao ivato am'izao fotoana izao amin'ny famongorana an'izay tambazotra nampanao trafikana volamena izay ka engane mba hazo sazy zay farakin'izay mafia ireo rehetra izay mikasa hanondrana harem-pirenena antsokosoko zay na ny kely izany sy na ny lehibe dia tsy misy tokony avahana tombo sy ala fa rehefa manao tsy mety dia tokony hazo sazy avokoa. Andao am'izay ho resantsika ity mahakasika ny fanafiana izay niseho tany Antsaharesy sabotsy namehana ity. Lehilahy iray mantsy no maty voatifitry ny Jiolahy ary vola 12 tapitrisa ariary no voaroba tao anatin'izany. Nitrangana fanafian'ny Jiolahy mitampiadina teny am'fokotany Antsaharesy komina sabotsy namehana tamin'iny andro alina iny tokony tamin'ny 12 ora tany hoany. Matsotra drano notifirin'ireo olon-dratsy ny lehilahy iray zanaky ny tompo-trano nandritra izany fanafiana izany. Nisa 12 lahy eo ireo mpanafika izay nitondra basy vita GASY lasan'izy ireo tamin'izany sy ny vola izay mitentina 12 tapitrisa ariary tao amin'ilay tokantrano. Nanakoako ny pobasy efa niantson'ny polisy ny manodidina saingy tafapiritsika ireo Jiolahy izay nanao fanafiana amin'ny tampiadina izay. Midika izany fa tena mbola mafy sy henjana arak'izany ireo tambazotran'ny Jiolahy izay manao fanafiana amin'ny tampiadina etsero izay amin'izao fotoana izao. Ary matoa misy izay fanafiana ny tokantranon'olona izay ahitana vola be izay dia midika izay fa tsy maintsy misy ireo olona izay manodidina an'ilay olona tompony vola no nampandre sy niantso an'ireo Jiolahy hanao fanafiana ireo fa tsy misy an'izay hoe fanafiana tongatonga ho azy zay fa tsy maintsy mahazo an'izay mombamomba an'ilay olona ho tafiana ireo Jiolahy ireo afaka mihetsika ao anatin'izay fanafian'izy ireo zay ka dia tokony mihahentsitra arak'izany ny fandraisana andraikitra ataon'ny mpitandron'ny filaminana mba ho fiarovana ny vahoaka sy ny fananany fa tena mahatsiaro miaina ao anatin'ny tebotebo ny vahoaka eo anatrehan'izay fanafiana etsero izay hita fa tena nazovahana tato ato zay ka tokony omena sazy farakin'izay hentsitra ihany koa ireo rehetra izay tratra ao anatin'izay fanafiana sy famonon'olona izay fa tsy hijanona fotsiny amin'ilay hoe famonjana tsotra zao fa tokony omena sazy na ihany koa hoelohina ho faty mihitsiny ireo olona rehetra izay manao an'izay habibina izay. Ka raha mahita tranga mifandraika amin'izay dia tokony iantso manampahefana avy hatrany ireo olona manodidina mba hialana amin'ilay hoe efa lasa ireo mpanafika voatonga ny mpitandron'ny filaminana ary ny mpitandron'ny filaminana raha teo koa dia tsy tokony ho sarotra antsona ao anatin'izany rehetra izany mba hialana amin'izay fandosiran'ireo olon-dratsy izay zay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.